Prinsia moa zany ny tena anarako raha vao mianta Janine Prisia fa anarana groupe natao hoe Prinsia dia efa hatramin'ny fahakeloko za io tia mihira na any am-pianarana na any am-piangonana dia mihira foana. Tamin'ny 2010 aloha za vao nanomboka hoe niakatra sehatra tamin'ny fifaninana-kira atao Tsuleara. Tamin'izay mba samany hoe nahazo voalohany zany nahazo voalohany tamin'ilay fifaninanana dia niditra choriste za tamin'izay choriste tamin'ny groupe Nodasy Gino Fabrice dia tamin'ny 2015 nieritreritra hoe hanao fanandramana hoe hihira hoe hatrezany vitako raha ohatra za ka mihira. Izay zany natao tamin'ny avril 2015 nanao an'ilay tsy mafikofoka tamin'ny voalohany dia naomby le izy dia nitohizana hatramin'izao. Tsy natahotra ve tamin'izay tamin'ny voalohany izay hoe andramana aloha ty raha mety fa raha tsy mety ty dia hajanona. Tsy natahotra aloha tsy natahotra fa tena natoko tena aloha za tamin'ny voalohany hoe ataoko aloha ty fa ny artiste izay nirako zany ohatrany hoe tonga dia lasa nalaza be le hira misy anahy dia aleo aho za hitsapa ny fahaizako hoe hatraizany vitako raha ohatra ka za rery koa no mihira. Fanontaniana matetika verimberinay izy ty eto amin'ny fandaharana hoe nisy ve nandrisika anao tao anatin'ny fitiavana mozika mety hoe tao anatin'ny fianakaviana namana mpiara-miasa na ohatra izay nahatongana hoe nankafy an'ilay fihirana zay. Za aloha tena tsisy famille hoe nandrisika anahy tamin'izany na ny papako raha tezitra taminahy amin'ilay mihirahira hoe hirahira foana hirahira tsy mahavelona zany natao tamin'izay fa courage foana zany anao an'ilay satria tiako tena tiako ilay hira hatramin'izay. Nanahoana zao ny papanao nahita ny Prinsia hoe tena nametraka mozika amin'izao hoe izy tafavoakako nela izy ry dady za aloha tamin'ny 2011 papanay maty dia nanomboka ny hira za 2015 dia somary nalahelo kely aho hoe ndre ino zany le hira mivoaka dia izy tsy eo mba hoe anohana mahereza fa izay le fiainana taiza ho aiza nametrahana an'ilay gadona ary nanomboka 2015 mihitsy ve hoe ndoto gadona ohatran'izao sa hoe karoka miandarana teny dia zay vao tena hita aloha izay ty zany le tena gadona voizitsika. Hatramin'izay aloha ny hira tena ankafiziko dia ny solo no tena nankafiziko hatramin'izay dia natao n'le fanandramana 2015 dia nanao n'le solo tsy mafikofoka be da be ny teny hoe anao ve vao nanomboka hira dia hira milamina io any safidiko dia zay no ataoko dia naomby le hira dia fa tanelanelanteny moa zany mifangaro izy io na tsapiky anatiny na suedaf misy koa jouklove. Misy ve zany ny afatra tianao apita manokana ao anatina mozika raha ohatra zao hoe literatura ohatra dia misy le hoe taran-kevitra misy hoe zavatra tantarainao anatin'ny akabetsahan'ny hiranao amin'izao fotoana izao? Ny hira ataon'ny mpanakanto moa zany matetika dia mifono anatra misy vaintiny misy tonony fa raha tsisy an'izay le hira ataoko hoe mandeha ho azy izay zany no tiako ampitaina moa zany ho antsika rehetrarehetra hoe be da be zao mandefa message aminahy hoe Prince ny ataoko fa za hira anao tsy maninona fa kosa lanjalanjao le hira voaka ipankafy